Manjakamiadana vato be misy 20 aina ikodi. Tolona ho an'ny fanavozana tsy ho raraka an-tany ny iralatsaka nandritra ireny hoy ny volan'ny fanavozana. Rara Amboy malaza mitaky fahamarinana sy fanafanganana ny fanadiadiana ny FM Zanaha. Manatra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasa nampanajana izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Anisan'ny tranga mamoetra nataon'ny fitondrana teo aloha ny mahakasika ny rara Boeing 777 taorin'ny saritsarina fanadiadiana nataon'ny fitondrana tamin'izany fotoana dia piasa madinika manodidina ny 20 no nogadraina nanomboka ny 17 ny volana Aogositra taona 2024 lasa teo. Androany voafonja iray no namoiny ainy ary voalaza fa maro amin'ireo notazomina amponja no marary ankehitriny. Manao antsoavo arak'izany ny fianakavian'ny voafonja mba ijerena akaiky ity rara ity sy anafanganana ny fitsarana satria efa fantatra ho ireo fianakaviana fa tsy meloka ny maro anisa amin'ireo olona no fonjaina ireo. Tato baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny saritsindratsahany Mathieu Princy. Olona iray no namony ainy vokatry ny famonjana tsy ara-drariny nahazo ireo olona voalaza fa voasaringotra tamin'ny rara Boeing 777 mitaraina ary miantso ny ministra ny fitsarana ny fianakavian'ireo voafonja izay nanamafy fa tsy misy idiran'ny avan'izy ireo ny fahazahoan'ireo fiaramanidina Boeing 10 fahazahoan-dalana ny sy numero malagasy ka nalefa nitsidina tany Iran kanefa nogadraina tsy ara-drariny. Nanamafy ny fianakaviana fa tsy nanana fahalalana akory momba ireny fiaramanidina ireny fa indrindra tsy mahalala akory ny antsipriany ity rara ity nakamaroan'ireo olona kanefa dia izao voatazona ponja efa enimbolana izao. Ny rahantsika malala fa gadra tsara drariny daholo ireo olona Boeing 777 ireo nefa tena tsy hita zany izay maha-olombelona le olona ny ampigadrana amin'izao. Misy ny olon-dehibe efa 70 taona mahery, misy ny olona mbola misy olona marary ihany koa amin'izao dia mba mangataka aminareo zahay indrindra ianao Madame Faniry Soa fantatrao tsara tantaran'io Boeing io tamin'ny ianao mbola tany an-dafy, fantatrao tsara hoe iza ny premier responsable andreo nefa dia tena hoe hatramin'izao tsisy hoe resaka tsisy ninona mihitsy zany zavatra hoe fihetsika avy any aminareo zany dia malahelo izay fianakaviana aza endrasana misy faty ohatran'izao re tompoko vao alala ny tokony ataonareo amin'ny zao zavatra miseho mahazo anay izao hoe tena hoe mafy tokoa hoe olona tsy nanao ninina ireo ary fantatra ireo daholo zany, fantatra ny ao amin'ny fanjakana rehetrarehetra zany hoe innocent ireo olona ao ampigadrana ireo. Araka ny fanazavan'ny fianakaviana 13 mena damianaka no voafonja no ity rara ity, anisan'izany ireo sécurité, gardien, coursier, mpamafa-trano, prestataire ary mpiasa madinika olona tsy maralina ny tena votoaty ny rara Boeing 777 akory ny akamaroany. Misy mangataka LP tsy mahazo, misy mangataka hitsabo aty amin'ny hôpitaly misy tsy mahazo, maty voavoaka avao ampigadrana. Maty voavoaka ao ampigadrana ny olona marary mafy. Ohatra zany mahazo ny resaka rara Boeing 777. Mafy ihany nanagadra an'ireo tao mafy ihany nanagadra an'ireo tao, mafy ihany no mitondra Boeing makany Iran fa tsy ny olona madinika, piasa madinika no mavita mandefa Boeing makany Iran fa piasa madinika ireo iraka no nahazo an'ireo, iraka ohatrany hoe misy hatramin'ny gardien tsotra ao coursier tsotra, sécurité tsotra, olon-dehibe 70 taona tompo-trano manofa trano nampanofaina ny tranony, izy hoe mahalala ny zava hampanofaina ny tranony galdraina any fa maninona ny galdraina any, misy zana misy olona mbola manana hydrocéphalie ny lohany botsina ohatr' zany any amin'ny hôpitaly any Avokatry ny fitantanana amponja sy ny fiapangana eloka tsy natao dia maro amin'ireo voatazona no tratry ny raritsaina ka miteraka aretina maro hafa zany. Manoloana izany, mangataka ireo fianakaviana mba hijerena akaiky ny zava-misy eny anivon'ny fonja, mangataka fandraisana andraikitra aingana ihany koa sy ny fanafahana ireo havany fa indrindra anafainganana ny fanadihadiana mba hivoahan'ny tena marina mikasika iny raharaha iny. Samy mandrakandro any
mafy mahazo anay nefany raha karamana sécurité zany tompoko tsy mahavelona ankohonana akory ary zay nefany raha tsy afaka miasa satria manenjika anazy eny na ny zanakay rehefa tsy mianatra tsony satria ny ray mpianakaviana tokony hamelona voatazona any na ny ankizy ary ny tompoko tsy mahalala zao olanay zao hoe migadrany ny rainy satria manimba sainy ankizy raha ho tenena anazy hoe dadanao dia migadra nefany zavatra tsy nataony tsy mba hoe nangalatra na namono olona tompoko fa zavatra nataony olona tany dia asany nataonao tao tsy mba nadray akory izy nankaramany ara tsy zantsony dia gadraina fotsiny dia marary tompoko fonay mangatak'izay mba afao aingana tompoko sao dia mbola isy aina afoy manaraka dray marary ny avanay mangatak'izay tompoko tsy manamboly zay tsy manana voankazo zay tsy mananinnininy zay. Namafisy ny fianakaviana fa vonina hiara iasa amin'ny manam-pahefana izy ireo saingy manantena kosa ny fanajana ny zon'olombelona sy ny rariny indrindra tao aoriana izao famoizana aina izao sy ny tsy fahasalamana amin'ireo olona notazomina ponja raha tsy ahivina ny fiandohan'ny volana aogositra 2024 teo ny nipoahany raharaha bohinina 777 ity iray volana ireo olona ireo no notanana teny anivon'ny polisy pirenena rehefa nandalo teo anivon'ny fampanoavana ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly ny 20 aogositra dia nahiditra ponja vonjy-maika daholo tsy nisy nanavahana ny 13 aogositra raha ny fanazavana nisy ny dingana nataon'ny fianakaviana toy ny firesahana amin'ireo antanatohatra isan-karazany sy ny fangatahana fahafahana vonjy-maika saingy nolavina hatrany izany fangatahana izany noho ny antony tsy fantatra na dia misy amin'ireo voafonjy aza no manana taratasy ny mpitsabo manamarina ny tsy fahasalamana manjo azy raha ny fantatra nefa ireo trondro vaventy dia tafavoaka sy tsy notanana ponjakory fa ireo mpiasa sy mpiara-miasa madinika no nofonjaina tsy ara-drariny efa hoenim-bolana izao. Fa nivoaka tamin'ny fanginany ary nanamafy ny antsony amin'ny amoana ny fahamarinana sy ny sazy faran'izay enjana ho an'ireo tompon'antoka tamin'ny famonoana ireo olona 430 sy ireo 410 hafa nitondra takaitra nandritra ny fety fankalazana ny tsingeritaona tetsy Ambohimalaza ny fikambanana piaro ny zon'ireo niarambohina teny Ambohimalaza na ny FM Zana androany. Roa volana izay no lasa nilazana tamin'izy ireo fa nisokatra ny fanadiadiana indray saingy tsy hita izany tena marina hatramin'ny izao mbola baraingo ho an'ireo fianakaviana ihany koa ny fampanantenana ny amin'ny fandraisana tanana ireo mbola ao anatiny fitsaboana amin'izao fotoana izao kanefa tsy misy tokotany. Tato vaovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sary sindatsariny Tahiriny. Maneho ny ahiany fianakaviana ireo niara-monina sy ireo sisa tavela tamin'ny raharaha fanaboizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza ny 14 Jona 2022 lasa teo. 7 volana tsy aoriana hitranga sy 2 volana nilazany ministry ny fitsarana fa anaovana fanadiadiana momba ity raharaha ity tsy nisy tony izany hatramin'izao ary mijana ho baraingo amin'ny fianakaviana ny tena marina momba ity raharaha ity. Mampitombo ny ratra sy ny tebotebo ho azy ireo ny tsy fivoan'ny fahamarinana ka namafisa ny antso hanafainganana ny anaovana fanadiadiana. Amin'izao fotoana izao mbola tsy ahitana mangirana mbola tsy nanomboko zany ankety zany efa 2 volana lasa zay mitenenena izay zavatra izay ny ahany vesatra ny fijaliana mahazo andreo marary ato anatinay zany mbola be dia be satria izy nanambara taminay tamin'ny fionana taminay teny amin'ny Brown hoe botulisme de guerre nahazo an'le ankizy zavatra mahery be zany danger be zany ao anatrehan'izay fianonan'izay zavatra izay ka ny tepitepy sy ny ahany izy ireo manahoana no avy ny fahasalamanay zany dia efa vesatra ao amin'ny fijaliana nahazo anazy. Maro ireo natao fanadiadiana momba ity raharaha ity raha ny fanamafisany ministry ny fitsarana ary nambara fa anomboka tsy ho ela ny famerenana hatramin'ny voalohany fanadiadiana. Mampametra-pantaon'ireo fianakaviana nefa ny zava-misy satria nahire tamin'izy ireo sy ireo tafavoaka velona tamin'ny fetiny azy mbola tsy nisy vao antso atao fanadiadiana hatreto. Le olona atao fanadiadiana ve efa hita sa vahokaroana efa eo amin'ny sampandrarami andraikitra azo marina ve ilay fanadiadiana sa lazaina mbavany fotsiny hatreto tsy mbola nisy voantso na ataoko hoe ny ray aman-dreny zay ny kara zay nitaizandreo zaza ireo na ireo olona marary mbola anatina fitsaboana tanteraka ankehitriny tsy mbola misy. Tompon'antoka feno amin'ny ity raharaha ity ny tompopety hoy ny fanamafisana ireo fianakaviana. Anomevana ny mpamonona na tsy fandraisana andraikitra sy fepetra entitra amin'ireo rehetra tompon'antoka voakasika amin'izany hoy ny fanazavana. Anenjehana azy farak'izay tena mafy amoahany ny olona naniraka azy
sy ireo olona rehetrarehetra izay tomponanjoka tamin'ity raharaha ity satria raha sanatria tsy mbola fantatra na tsy hita ilay olona sy ireo olona izay tomponantoka sy tomponandraikitra tamin'ity raharaha ity dia samy ataontsika hoe en danger daholo angamba ny vahoaka rehetrarehetra satria mpamon'olona ilay olona ary eto dia manamafy hoe raha ohatra gasy mitovy amintsika ilay olona izay nanavandoza dia mahagaga hoe gasy raha aminao ve ray firenena aminao ve dia vononao raha sanatria kosa ka vahiny no ambadika izao raharaha zao dia mametra-panontaniana izay hoe tsy tokony atao ve izay anenjehana azy farany maika satria mamono ny malagasy ilay izy ka dia mangavy izahay mangataka izahay ary mametraka izahay hoe atao zay tena maximum vitany ataontsika hoe ministry ny fitsarana sy ny ambaratonga mpanjakana rehetrarehetra izay afaka manao intervention amin'ity raharaha ity ahafahana mivoan'ny marina tena marina. Manaitra nisan'ny maro ihany koa ny fianakaviana manoloana ny fihetsiky ny tompopety sy ny fianakaviana izay tsy nahita teny hatramin'izay kanefa milaza ankehitriny fa tsy mpamon'olona ny janany. Filazana izay ambarana ireo fianakaviana ny arambony fa diso matoana faty olona efitra amin'ny 30 be zao. Tsy rary olona ho faty ahako fa tokony narary mafy ary nisy tao amin'zareo fa tsy nisy narary zay sota fotsiny izany fihaino asina marary zany teny amin'ny hopitaly. Facebook ny fiainany teny amin'ny hopitaly makasika ny dadany ray hatramin'izay ianao rangaty tsy niteny ianao rangaty fa ankehitriny ianao vao tonga miteny izaho manokana tsy fantako anao za tsy mponina mbo mirary tsy fantako anao fa mbaraka kamboty ray iny zazy iny efa ankehitriny ianao mipotra dia milaza miteny fa tsy mpamon'olona ny vadinao tsy mpamon'olona ny zanakao tsy mpamon'olona hoana nareo raha tsy mpamon'olona nareo dia ninana tamin'ireny sakafo reny dia ho hita teo ny toyana fa matoa nareo tsy nihinana dia mpamon'olona nareo aminay. 7 velonena tamin'ity raharaha ity ary mbola mitondra takaitra hatramin'izao vokatry ny poizina tafiditra atao amin'ny vatany. Iray amin'ireo ifitahina izay voaterina natsahatra ny asa mandrarany noho ny tenany mbola tsy salama tanteraka amin'izao. Ny tsy fetraka ambeto amin'ny fony sy ny avokaviny ny poizina. Tsy maintsy mila manao fitsirena ara-pahasalamana matetika araka izany ny tenany ary itovizany amin'ireo 30 hafa izany ijerena ny fivoarana ny toe-pahasalamany kanefa miatrika fahasairana tanteraka amin'ny fiatrihan'izany ny tenany sy ny fianakaviany. Voalohany indrindra amin'izany moa zany ny any amin'ny fony natakian'ilay pozana voalohany tamin'izany dia mbola mana problème mbola misy palpitation mbola misy mivolvoly dia manarak'izay koa moa tany amin'ny resaka tany amin'ny poumon tena nasiny dia mbola tsy mahavita effort fa mora sepitra kely mila contrôle foana suivi satria tsy hoe fitsapondrepany tany amora tsiny dia hoe tsy maninona tsony fa na tia Madagasikara dia tokony toizana foana ilay izy mbola tsy nandray tany aloha ny fanjakana hoe mbola tsisy contrôle hoe permanent systématique ataon'zareo moa zany mpiasa teo aloha fa ankehitriny tsy mahavita miasa tsony amin'ilay ara-tsaina sy le toe-pahasalamana mbola tsy mahavita ny asako tsinona sady asa ara-batana ny asa ara-tsaina dia mbola tsy mahavita ninona hatreto hoe miandry ny fasitranana tanteraka amin'izay vao afaka tena hoe miverina miasa indray sy ny fiainana andavanandro. Mafimafy kosa ny tranga mahazo any tojo ankehitriny mitamin'ireo tanora hafa mbola marary. Tsy maintsy miverina any Maurice ny tenany 15 janoary ho avy zao kanefa mbola baraiko hatramin'izao ny atanteran'izany ka naovan'ireo fianakaviana antsovonjy mba tsy handry zava-tsy sarotra izy eo vao hanapa-kevitra. Amin'le 15 janvier zao tokony hiverina anao contrôle any Maurice zay tena mbola tsisy tokotaniny mihitsy hoe manahoana sy manahoana ny fandehan'izay zavatra izay enina dia ataoko aza hoe efa lasa eny anivon'ny première dame zany ny liste rehetrarehetra ho an'ireo izay tena mila suivi médical dia tena mangataka izay hoe hojerena malaky izy ireny satria hatramin'izao mandeha tsika zao efa ray volana mahery mbola tsisy voaray an-tanana ireo ankizy rehetrarehetra sy ireo tena mila suivi. Tamin'ny fotoana naraisana ny tojo teny naraisana ny teny avilo hitan'ny madame le présidente zao ny zavatra nahazo antojo ary ny preserera izay nakateny dia nahita hoe tena tao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka izy ankehitriny tena hoana hatramin'izao tsy nisy fandraisana an-tanana ho avy ozy izy fifiliana teo ny fiverenany any Maurice aloha ny contrôle move ny fanjakana tena hoe andray an-tanana mivadana sa hiandry fahafatesana indray zay vao hiteny hoe tokony natao tahaka zao tokony natao tahaka an'izao. Nafatesan'olona 5 ity fetatsingeritaona ity ary namela takaitra ho an'olona 4 hatramin'izao ka 7 amin'ireo no mbola tena mila fanaramaso ara-pahasalamana tanteraka. Misy 5 ireo olona nampidirina amponjavonjo maika ny 20 jona 2022 ka efa tafavoaka ny fonjany iray tamin'izy ireo ny volana novambra lasa teo raha ny vaovao. Ny 30 jolay kosa raha tsy ahivina no nahititra amponjavonjo maika teny manjakandrena ny tompopety raha teny an-tany mora kosa ny reniny.
nafindra teny an-tanymora ihany koa anefa ny tompopetsy taty aorina rehefa avy notazonina atao amin'ny fonjany manjakandrina no ny toe-pahasalamany miandry ny vokatry ny fanadiadiana sy ny vali ny fanadiadiana momba ireo fitiliana samihafa momba ity tranga ity ny fianakaviana ireo ny arambony ka mianto efa mivantana any amin'ny mpitondra fanjakana ny antson'izy ireo tsy hanao ambanjavatra ny ain'olona maro nafoy tamin'ity raharaha ity. Lafim-baovao afatanteraka kosa indray misy ny fanentanana nataon'ireo tompon'andraikitra maro samihafa talohan'ny vanim-potoana ny fahavaratra tamin'ireo toerana izay everina fa tandindondoza atreto anefa sarotra ny manala ireo olona amin'ny toerana fonenany raha ahina hiantra amin'ny ainy aza izany manao antso sy fanentanana arak'izany ny eo anivony BNGRC anairana ireo mponina tandindondoza mba andray fanapahan-kevitra anavitra ny aina aloha ao anatin'izao fotoam-pahavaratra izao. Karazafy sy Mathieu Princy no mitondra ny antsipriany izay. Vakibe miisa 20 no atahorana ikodi avy amin'ireo toerana avo eto Antananarivo ary tokantrano sy 7,000 no tandindondoza indrindra ny amin'ireo faritra marevo mbola tsy tena tafiditra tamin'ny fotoam-pahavaratra no efa nisy ny fanentanana nataon'ireo sapandrara amsahana ny loza sy ny tandindondoza na teny amin'ny faritra avo izany na eny amin'ny faritra iva eto Antananarivo ka tafiditra tao anatin'izany ny fanentanana mikasika ireo vatogoavana maro mety ampiti-doza ireo sarotra ho mponina nefa ny andao ireo toerana efa nahazatra azy ireo maro no miaya amin'ny toerana alehany raha toka ilaozany ny trano fonenany nisy ireo nafindra toerana saingy miverina tamin'ny toeram-ponenany ihany rehefa mijanonjanona ny orana nefa kididian'le vato avy amin'ny toerana misy azy mandrapatonga any amin'izay hijanonana any ambany any dia efa hita ao anatin'izay le cartographie izay hoe tafo zao no tratran'izay dia ireo 20 vato 20 ireo zany efa fatatra dia natao zany hatreto dia ny fampafantarana foana n'ilay olona ataoko hoe le olona koa ane mampiarabelona mitovy amintsika ihany dia lay sarotra amin'ny aly eny amin'ilay toerana satria eny eo aloha le sarotra indrindra antsika malagasy ao antsika malagasy le tanindrazana teto ny tanindrazana sarotra ny hoe hialy eto faharoa zay le tsy fatokisana amin'le hoe raha vao mialy eto zay dia ahoana ny sécurité an'ireto fananana ireto dia iny efa lazaiko teo tsy iverenako ntsony angambany hoe efa misy ny fiara-miasa akaiky amin'ny mpitandro ny filaminana araha imaso akaiky ny fiatsika ireo vatogoavana ireo no mafisy ny BNGRC anefa fa tsy mampilaza ny loza ka izany no antony anaovan'izy ireo antso hatrany amin'ny mponina mba hiala amin'ireo toerana avo sy hanantona toerana azo antoka kokoa tanjona hoy ny fanazavana ny amahana io olana io anatin'ny vahaolana lavitrezaka ka entiny eo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra ny olana mikasika ireo toerana avo mba hitadiavana vahaolana maharitra sy mifanaraka amin'ny zava-misy eny amin'ny toerana. Tena hitadiavana vahaolana maharitra ohatra ny fametrahana nireny olonireny amin'ireny maro resaka fitondrana fandimby ianao teo efa nonososokevitra zany no tena inona moa tsy amondrana an'ireo olon'ireo hoe ery amin'le trano vaovao ery amin'ny laky arivo ay moa zany izy io efa lasan'ny omena ny mpianatry ny université fa maro an'iren'le trano natao an'ireny dia efa nalefa zay atao hoe tolo-kevitra sy nisosokevitra rehetrarehetra zay fa raha iza zao no anontaniana dia tena miombokevitra amin'izay fa ataoko hoe tsy maintsy mbola misy foana mifampiresahany ao anatin'le izy amin'ny malagasy tsy maintsy mifampiresaka satria tsy maintsy misy foana ny résistance ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia izay no natonga ny BNGRC nanapa-kevitra hitondra an'io tranga anankiray eo andafa manjakamiadana io hoentiny ao anatrihan'ny conseil des ministres. Anisan'ny faritra tena ahitana olana ny eny manjakamiadana kanefa maro ireo mponina no manohitra ny fanesorana azy ireo na dia tandindondoza aza araka ny fanazavana ilaina ny fifampiresahana sy ny fiaraha-midinika amin'ny sehatra rehetra indrindra amin'ny fametrahana toerana maharitra ho an'ireo mponina voakasika tsy andraikitry ny BNGRC irery anefa izany fa mila fifampidiniana lalina sy fanapahan-kevitra iarahany tompon'andraikitra rehetra. Nataoko hoe manomboka any amin'ny tompotrano satria fandraisana andraikitra aloha zany dia tokony miainga any amiko zay vao mipita amin'ny maha-olotsotrano ny resahako an'izay dia tokony zany raha mahatsapa an'izay le olona miala le mpanofa trano io no zay loza amin'ny tatao zay fa le tompotrano iray mampiditra olona rapitso
azonareo le any fa raha nandray andraikitra le tompon'le trano hoe aloha fa tsy miditra ntsony loha ty a mandrava tonga ny any lefany iteny an'izay tokony tsy miditra ao le olona io resabola ihany koa io ny fidira amin'ny vola isan'andro ny ofatrano isam-bolana dia izay rehetrarehetra zay le mesure d'accompagnement zany zay no natonga mbenzehitrena napakevitra mba hijerena an'izay a miteny vahiny le mesure d'accompagnement zay a ho an'ireo atao hoe tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena ny tompona andraikitra rehetrarehetra eto amin'ny firenena mandray ny anjara tandrifiny azy ao anatin'izay tsy afaka maneriny mponina hiala amin'ny toeram-ponena ny BNGRC na dia efa tandidomondoza azy zava-dehibe ny aina ho hiatrany ny fanentanana ka ilaina ny fandraisana andraikitry ny tsirairay sy ny fanekena ny fanapahan-kevitra sy fandaminana ho fiarovana ny mponina amin'ny loza mety hitranga atreto trano fitono rava tokantrano efatra amby roapolo no tsy manankialofa na vokatra no tsakorana be loatra andro maro tao anatin'ny fokotany ambavady mitafo sy miandrarivo izay samy toerana avo tsy nisy ny ainana fohy olona roa amby fitopolo no trabona ary iray na ratra mafy. Vaovao avy eo anivo ny caisse nationale de la prévoyance sociale na ny CNAPS kosa indray dia nametra-pialana ny tale général ny CNAPS vimbina raingon-jatovo ary notontosaina andro any fa 7 ny volana janoary 2024 tao amin'ny foibe ny CNAPS Ampeflo ny lanonana famindram-pitantarana teo aminy sy ny solotena ny ministera ny asa sy ny fampananan'asa ary ny asa-panjakana izay ministera piay ny CNAPS. Araka ny fanazavana ofisialy dia ity ministera piay ity no iandraikitra manontolo ny dingana rehetra mifandraika amin'ny fanendrena izay hotale général vaovao andimbiny teo aloha ao anatin'ny fanajana lalàna sy ny fepetra manan-kery. Nandritra io fotoana io naneo ny faniriny ny itoizan'ny asa fanavozana sy fanatsarana ny CNAPS indrindra ho tombotsoan'ny zokiolona sy ny mpikambana ny hotale général teo aloha. Nasongadiny fa ny fahamarinana sy ny mangarahara no fototra tokony anoizana ny fitantanana fanamafisana ny fitokisan'ny pisitraka sy ny vahoaka. Etsy ankilany nanamafy ny fahavononany anoy ampavitriana ny iraka iandreketany ny CNAPS indrindra amin'ny fanatanterana ny politika ny fanjakana momba ny fiahina ara-sosialy. Vao makasika ny vokatra fanondrana lavanila kosa indray midangana be ny vidin'ny lavanila eo amin'ny tsena iraisampirenena tato anatin'ny fotoana vitsy tafakatra hatrany amin'ny €2,000 ny kilao any amin'ny firenena sasany mpanjifa. Marina fa i Madagasikara no isan'ny firenena loharanom-banila lehibe indrindra maneran-tany satria mahatratra 80 isanjato ny famokarana lavanila eran-tany no avy eto amin'ny Madagasikara. Io fiakaran'ny vidiny io dia hita taratra indrindra eny amin'ny tsena any ivelany ka amidy lafo dia lafo amin'ireo mpanjifa sy ny indostria mpanodina sakafo ny sy zavamanitra ny lavanila malagasy. Etsy ankilany anefa mifanohitra tanteraka amin'izany ny zavamisy ainan'ireo mpamokatra malagasy satria voalaza fa 3 ka hatramin'ny €10 monja ny vidin'ny kilaon'ny lavanila eto an-toerana. Araka ny antotanisa ara-barotra dia anisan'ireo firenena lehibe mpanafatra lavanila avy ety Madagasikara i Etazonia izay mandray manodidina ny 30 ka hatramin'ny 530 isanjato ny fanondranana. Manaraka azy Frantsa amin'ny taha manodidina ny 20 isanjato ary Allemagne eo amin'ny 10 isanjato. Ankoatr'ireo dia isan'ireo mpanjifa lehibe ihany koa i Japon, Canada, Suisse ary ireo firenena sasany ao anatin'ny vondrona Europeana izay mizara ny ampansisa amin'ny fanondranana. Vao makasika ny orinasa Sekren kosa manodidina ny 720 miliara ariary no ilaina anarenana sy amelomana indray ny orinasa Sekren. Raha ny fanazavany ny tale général mpisolotoerana ao amin'ity orinasa mpanjakana mpanamboatra sambo ity. Nambarany fa efa hatramin'ny taona 2024 no niatrika fotoan-tsarotra arabola sy ara-pitantanana ny Sekren. Niteraka fiainan'ny famokarana sy fasahiranana teo amin'ny fandehanany asa andavanandro izany toetra ray izany ka nitaky fepetra maika sy fanohanana arabola avy amin'ny fitondrana sy ireo mpiara-miombonantoka. Nambarany filoam-panjakana Colonel Michael Randrianirina fa iroso amin'ny fifampiresahana amin'ireo mpamatsy vola ny fitondrana ahafahana mitady 30 tapitrisa $, anampiana amin'ny famelomana sy fanarenana ny orinasa Sekren. Tanjon'izao ezaka izao ny amerenana indray ny fahombiazan'ny orinasa iantoana ny fitohizan'ny asa sy ny fiarovana ny toeram-piasan'ireo mpiasa ao aminy ary koa anamafisana ny anjara toeran'ny Sekren eo amin'ny toe-karena nasionaly sy regionaly.
Vao makasika ny orinasa Jirama isy ny fiainan'ny fahatapahany herinaratra na ny délestage izay mbola misy amin'izao fotoana izao manomboka amin'ny farany ity volana ity raha ny fanazavana nataon'ny ministra tompon'andraikitra no mafisina fa azo atao tsara ny manarina ity orinasa mpanjakana ity rehefa mangarahara ny fitantanana sy lavitry ny kolikoly. Nisy vokatra azo tao anatin'ny roa volana izay nandrasana ny fitantanana ny ministera ho ihany ny nambarany na eo aza ireo asa vita mbola betsaka ireo asa miandry ho fanatsarana ny famatsiana herinaratra raha ny fanazavana atrany. Sary Sindratsariny ny Artanjona. Dingana roa no tsy maintsy napetraka isoroana ny krizy mety ateraky ny herinaratra sy ny fialana amin'ny fahatapahan-jiro. Eo ny fepetra vonjomaika na ny mesure d'urgence sy ny réforme structurelle. Isan'izany ny famerenana ireo ivitoeram-pamokarana herinaratra na ny centrale thermique amin'ny tanjaka izay enanany toy ny ao ambony manambola izay tokony amokatra 420 megawatt ka ny farany ity volana ity no iverina tanteraka io tanjaka io raha ny fanazavana. Dia voalohany amin'izay zany ambony manambola misy ny CTA2 moa zany izay Jirama izay mamokatra tokony amokatra 24 megawatt. Nisy olana ary ny sedra olana io centrale io any amin'ny farany volana janvier zany dia iverina amin'ilay 24 megawatt izy. Faharoa dia ny fanamboarana miandalana na koa ny réparation progressive ny AXAF izay tokony amokatra eo amin'ny 60 megawatt eo amin'izao moa zany izy mbola mamokatra eo amin'ny 47 megawatt. Manarak'izay koa zay zany eo Antananarivo fa ny eto Antananarivo fa ny any amin'ny faritra ihany koa zany dia izany raha miresaka isika aloha ny centrale thermique dia izany zany ny fanamboarana ireny groupe eny amin'ny faritany ireny eo ihany koa ny acquisition de groupe zany izay ny fividianana sy fanafarana groupe izay natao amin'ny fitondram-panjakana ahafahana manamafy ny famokarana herinaratra. Efa miroso amin'ny fampiasana ireo angovo azo avozina koa ny ministera sy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana. Isan'izany ny angovo azo avy amin'ny angondrano, ny azo avy amin'ny masoandro ary ny rivotra na ny online. Mbola angovo azo avy amin'ny masoandro no atreto no tena irosona raha ny fanamafisana atrany. Nanamafy ihany koa ny ministra fa teo ihany koa ny famahana ny olana aratrosa eo amin'ny mpiara-miasa amin'ity orinasa mpanjakana ity izay mitentina hatrany amin'ny 90 miliara ariary. Paiement an'ilay dette croisée entre ny eo an'ny fanjakana sy ireo pétrolier zany izay nafa Madagasikara zany nahazo vola zany rehefa vita le resaka système na dette croisée amin'ny fanjakana sy ny pétrolier eo amin'ny 160 milliards d'ariary. Izay niazanano asomina foana moa zany fa vokatry ny ezaky ny fitondram-panjakana moa zany dia vitantsika nanao an'ilay système na dette croisée io indrindrandrindra moa zany teo amin'ny Jirama. Eo ihany koa ny ataontsika hoe déblocage administratif ny projet hydro tahaka ny ranomafana teo ihany koa ny relance ny saofika izay le projet hydro ranomafana teo zany izay 64 megawatt. Misy ihany koa ny projet saofika izay 192 megawatt. Misy ihany koa zany ny famerenana an'ireo tetikasa maro tahaka ny PRIRTEM izay mampitohy ny réseau interconnecté an'Antananarivo sy ny réseau interconnecté an-Tamatavy. Azo atao tsara ny manarina Jirama ary azo antenana ny ivoahany olana raha ny fanamafisana nataon'ny ministra. Mitaky paikady amin'ny traikefa ara-teknika sy fangararam-pitantanana ny fanarenana ity orinasa ity sy ny fialana amin'ny fahatapahan-jiro izay nampisikorontana teto raha ny fanazavana atrany. Fa tsy uraraka antandry ny rahalatsaka tamin'ireny tolona ho an'ny fanavozana ireny hoy ny filoham-panjakana raha ny fampidinika tamin'ireo fikambanana sy ny mponina atao antsiranana. Fifanakaloza-kevitra fangatahana maro samihafa fitarainana sy filazana ny zavamisy eo amin'ny sehatra rehetra. Ireo no votoatiny izany fionana teo amin'ny kolonel Mikael Randrianirina sy ireo fikambanana ary ireo mpandraharaha tao antsiranana izay natao tao amin'ny lapany tanàna ny antsiranana ny omaly talata. Sary teo amin'ny fahitalavim-panjakana no itaterana izay vaovao izay. Ny kajikajy politika no mampikatso ny fikonan-dom-pirenena hoy ny kolonel Mikael Randrianirina. Tsy jery izany anefa ny fanjakana fa iasa hoy ny fanazavany. Nahitsy ny filoham-panjakana ny laza fa niarantolona ny rehetra kanefa avy eo mifampigafy sy mifanaratsy eny anivo ny tambajotra serasera. Anisan'ny sakana lehibe tsy mampandroso ny firenena ny resaka politika raha ny nambarany.
ary hita fa tsy mifantoka amin'ny fanavaozana ny olona fa mifantoka amin'ny fifidianana ary mifamingana anaty na eo aza izany tsy ho very ary tsy ho raraka antany ny rahalatsaka inandritra ny tolona ho iatrany ny fanamafisana tsy ho very tsy ho raraka antany amin'ny tsisy dikany reny raha raraka tamin'ireny fotoana reny na ny maty na ny naratra satria itsika fa lasa io tsy sakatsakana koa mahita an'le mpianatra maty le mpitolona voatifitry zay ny tsy maintsy nitsanganana de zao de za koa ve hagneko korotaniny zao va avelao hagnakorota eo hahita raha misy olo mangalatra ny tolona io de mijoro teneny fa tsy mety ny ataony raha zahay mangalatra manodikodina harem-pirenena manodikodina volam-panjakana manararaopahefana mangalatra ny tolona nataonareo zany teneno raha vao manao an'izany zahay satria manosifosy ny raha lantsika sy zandritsika sy zokitsika maty tamin'ireny fotoana reny fa ankoatr'izay anisany olana goavana verimberina ny tarainan'ireo mponina ny resaka aditany ao an-tsiranana eo ihany koa ny setry ny fanabeazana ny tsy fanananasa ny fampiofanana ireo tanora ary ny fomba famoahana entana eny amin'ny seranatsambo na tsiranana nilaza ny filohampanjakana manoloana ireo fa misy ireo fitarainana voaray izay tsy maintsy mandalo filan-kevitry ny minisitra ary misy kosa ireo azo valiana avy hatrany tetikasa maro no apetraka eo anivony université an'Antsiranana toy ny fananganana trano lehibe roa ho an'ireo mpianatra ny famatsiana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro ary ny famatsiana rano amin'ny alalan'ny forage trano ahitana efatra 750 no atsangana ho an'ny mpianatra kidoro 700 isa no omena azy ireo ary vary 500 taona Vavao avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka kosa indray ampahany kely amin'ny fanovana arakola no misy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ka ilazany syndikan'ny mpiasan'ny fahasalamana fa tsy mahafapo ny fanovana ao amin'ny sehatra misy azy ireo manamafy arak'izany izy ireo fa iamafy ny fampahoriana ho an'ny mpiasa ny 590 isanjato n'ireo mpiasa tavela mantsy dia ireo namono afo tamin'ny tolom-bahoaka faranteo hoy ny fanamafisana no marin'ny mpiasan'ny fahasalamana ihany koa izay mivondrona ao anatin'ny syndikan'ny triady fa tsy misy fiantraikany amin'ny fanatanterana ny asa izao fitakina izao 5 miantso ny floan'ny fanavaozana izy ireo androso vaolana momba ity tranga ity tato bovao ny ando miaratina eo amin'ny saritry ndratsariny tahiriny ainy roa volana izay no lasa ampany kely tamin'ny fanovana arakolona no nisy eo anivy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ho ny mpiasa ny fahasalamana mivondrona ao amin'ny syndicat triady androany dia misy anjato ny mpiara-miasa tamin'ny ministra teo aloha ihany no ny esorina raha mbola mijanona manao ny asany kosa ny 570 isanjato ambiny izay namono afo tamin'ny tolom-bahoaka ho ny fanazavana manaraka izany triady fa iamafy ny fampahoriana ny mpiasa amin'ny mbola fahitana ireo tompony andraikitra mampahory ny mpiasan'ny fahasalamana ireo manapirofo ny zava-misy fa fanovana sadasada tsy tena izy no misy satria nateo aza ny adsisika sy ny fanovana dia tsy hita taratra izany matoa zay mangataka ny fanavaozana ny staff sy ny chef de service rehetra ministera moa zany dia nisy tamin'ireny tolona nataona ireny mamono afo foana ny ataony tamin'izany ary mbola ao hatramin'izao na chef de service io izay efa malaza be eto anivon'ny ministera misy ihany koa ireo staff directeur niaraka tamin'ny ministra teo aloha izay nanao mafy dia mafy mihitsy ny fanenjehana ary tsy valozana mihitsy nahazo ny mpiasan'ny fahasalamana zany tena anisan'izany ary miteraka aretina mihitsy zany sy nisy migadra nisy ny hôpitaly ohatr'izany teto anivon'ny ministera fahasalamana izay zany manao antsoavo anao andriamatoa filoha fanavaozan'ny repoblika miantso koa ny ramatoa ministra mba handrayany andraikitra satria ireo dia misy mpamono ary mbola miriary foana hatramin'izao eto anivon'ny ministera tompona ndraikitra voalohany akataky ny syndicat ny fialany ny secrétaire général ny ministera ny fahasalamam-bahoaka todika manokana amin'ny ramatoa ministra ny teny avy ety amin'ny syndicat ny fanaraka tamin'izany tsika fa redoublement zéro tsy dirako amin'ny tsipriana zay fa ny mazava dia zao
ianao sy ny taleny kabinetra ary ny secrétaire général dia tokony ho samy vaovao daholo dia manaraka ho azy ny rehetrarehetra raha anova olona ianao nefa mandringa ohatran'izay hoe mity tsy esorina satria hoe mety misy antony manokana amiko a tsy dia tena mipetraka zany zavatra zany io zany tsy misy an'izany hoe olona ray ihany no mahavita fa raha izao dia zao ary tsika hitady olona folo na mihoatra afaka manao an'izany andraikitra maha secrétaire général zany dia mahita eto anivon'ity ministera ity tsy maintsy isy fitraikany amin'ny fampandehanandrara eo anivon'ny ministera ny fizirizirina iazonana ireo olona efa tsy ankatoavin'ny maroanisa ho nivana mafisana na eo aza ny asa tanterany ministra tompona andraikitra izay mambaly ny filany akamaroan'ny piasa lasa sakana goavana ny fisian'ireo tsy maty manota mahita tsy firindrana asa eto anivon'ny ministera satria misy an'ireo 500 zay vonona hiasa tsara zay solon'ny fanavozana misy kosa ireo 500 zay mbola ao mety tsy mifandray tsara ny asa sy ny rehetrarehetra ary tompona antoka tamin'ny antsonjay zay nahazo anay syndicat antsoava raka izany ho ataon'izy ireo nijerena vahaolana momba ity tranga ity manentana ny piasan'ny fahasalamana ny syndicat tsy iray petsapetsa amin'ireo voakasika no mariny piasan'ny fahasalamana mivontrona amin'ny syndicat triady kosa nefa fa tsy misy fiatraikany amin'ny fanatanterana ny asa izao fitakina izao vaovao ny politika tsy tokony hotsaraina sy kianina mora foana ny mpitondra amin'izao fotoana fa mila jerena ny fomba fiasany ao anatin'izao fanavozana izay tianapetraka eto amin'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy hoy ny mpanao politika vaovao Benjamin aorian'ny fokoanandoha izy vao tokony tsaraina amin'ny zava-bitany ny colonel Mikael Randrianirina sy ireo mpiara-miasa aminy miantsony sy ny fitoniana eto amin'ny firenena ity mpanao politika ity mba ahafahana mitondra fanavozana marina eto amin'ny firenena Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny antsipriam-baovao ao anatin'ny vanim-potoana andrindrana ny fitondrana sy ny tetezamita no misy eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao araky ny fanazavany vaovao Benjamin maro ireo fangatahana sy fanirian'ny vahoaka natanterahana fanovana eto amin'ny firenena saingy tsy maintsy manaraka dingana sy antanatohatra maro zany nanambary colonel Mikael Randrianirina fa horavana avokoa ny androm-panjakana rehetra tamin'ny volana oktobra 2024 mbola tsy tanteraka nefa izany amin'izao fotoan'izao tsy midika izany afa nivadika tamin'ny teny ny filohampanjakana hoy vaovao Benjamin fa mbola eo am-panomanana sy ny fanoritsoritana ny lalana tokony izorana anatanterahana izany hoy ny fanazavana le fandraisan'ny namana sasany azy hoe rehefa zavatra misy vanim-potoana ivoan'ny mpitondra ka misy zavatra angatahina everina fa ho tanteraka androanindroaniny ny tiako anafoezana azy ohatra hoe teny ambotsolotra ngamba i colonel chef d'état no ny teny hoe ravana daholo ny androm-panjakana rehetra ino ny intention za tsy ilazako hoe réaction à chaud fa ino ny intention ary be deabe ny manam-panirina amin'izay fa le izy na dia zay ny fanirina tsy maintsy manaja antanatohatra atsika zay vao possible zany satria niainanay izy io tamin'ny 1 aorian'ny fikoanan-doha vao azo tsaraina amin'ny asan'ny filohampanjakana ho iatran'ny fanazavany atreto misy ny fanarenana hita tao anatin'ny 2 volana voalohany nitondran'ny gouvernemanta vaovao ary raha atao tombana tsotsotra dia hita fa miasa ny gouvernemanta ary maro ireo minisitra efa miditra antsehatra amin'ny andraikitra sahany avy ny aleo tena tsy mitovy amin'ireo namako reo satria anatin'ny 2 volana stapanytsika za mahatsapa misy fiovana misy fanarenana efa azo raha isaina amin'ny rantsan-tanana no hita maso ary iainana tatoatoko isangamba tsisy délestage loatra mandava ora maro tsisy fifanejena tsy mifanaraka amin'ny lalàna na tsy voalanjalanja mba misy fivoarana isaka ny ministère zay hitanao na vitadingana maro ministra tena azokolazana hoe miasa tsy laza fa tsy ministère ny varotra ohatra manomboka miakatra ny vanille any amin'ny farotry ny nositsika
amin'ny mahazoky olona efa niaina tantara maro teto amin'ny firenena dia nambarany fa tokony hanana faharetana sy fijery akaiky ny fomba fiasan'ny fitondrana alohan'ny vahoaka ao aorian'izay vao tokony tsara satria tsy ho zakan'ny firenena intsony raha izao indray no mbola izy korotana. Marobe ny lahara-pahamena tokony apetraka re fa aza adinotsika atsika moa tsisy mpiasan'ny banque centrale tsisy mpiasan'ny trésor public fa ny resaka mipoitra am'zareo tompona ndraiky dia la caisse de l'état est vide ka hiasa amin'inona moa reo gouvernement natsangatsika reo zara zareo nahavita zany ezaka ny tany saina teo reo zany nefa tsisy vola dia mba mahay misaotra tsika malagasy. Ny asa vita sy ny vokatra azo ho hiatra ny vaovao Benjamin no tokony hitsarana ny fitondrana fatsintsao sy ny fitsarana ivelany miantso ny samy malagasy tsy fampiantsy ihany koa ny tenany ary manentana ny rehetra mba handanjalanja ny zava-misy eto amin'ny firenena ho tombotsoan'ny firaisan-kina fa indrindra isian'ny fitoniana eto amin'ny firenena. Fampiakarana karama no nandrasana noho ny taona vaovao kinanjo fampiatona arakasa no azo ho ireo mpiasa eo anivon'ny trano fandraisam-bahiny Carlton Anosy Androany nandritra ny fitokonana izay nataon'izy ireo. Fahity ny orinasa ka tsy maintsy irosona ny fampiatona ireo mpiasa sasany ho ireo mpiasa tsy azo ekena nefa izany satria tsy manaraka ny lalàna feny asa ho ireo mpiasa nanamafy nandritra ity fitokonana ity. Narcisy Karazafy sy Mathieu Prince Atrandry no mitatitra ny antsiprian'izay vaovao izay. Nanatanteraka fitokonana ireo mpiasa ao amin'ny trano fandraisam-bahiny lehibe Carlton Anosy nambaran'izy ireo fa nisy ny famborina ireo mpiasa rehetra nataon'ny tale jeneraly omaly milaza fa tsy maintsy iroso amin'ny fampiantona arakasa na chômage teknika ny 570 mpiasa eo anivon'ny Carlton amin'ny ity herinandro ity satria bankropitra na fahity ny orinasa. Ny droit kinay hatram'izay ny dimbiasa Dilton ka hatram Carlton besaka ny tapahana nanaiky an'izany foana hay akehitriny hay tsy fantatrinay fa crise ho ny chômage technique ampiasa malahelo hay matoa hay tonga eto mitaky zahay sisin'le chômage technique fa zavatra hafa ny tokony hatao raha ohatra ka misy mifanenana vola fitatanana volana ndray karama izahay fa ny fanambarana omaly ny heninay dia matahotra hay amin'izany hoe chômage technique total. Tsisy vola tsorony androavana karama mpanay mpiasa tsisy vola dia chômage technique ampiasa manomboka amin'ity semaine ity zany fa vao amoaka lista zareo. Mandidina ny 200 ireo mpiasa ao amin'ity trano fandraisam-bahiny manana kitana 5 fantadaza ity ary nambaran'izy ireo fa tsy nisy fampidiniana mialoha na dinika ara-tsosialy natao fa noterena ampiarina avy hatrany io fepetra io. 75% dia makaiza zany reo olona PDP 75% reo zany mandeha makaiza zany reo zay manana zanaka kely veloma mandofa trano mandoha ekolazy mpianatra iny hoaiza zany zay zareo nefany afaka manao ny fiainany ihany makaiza zany le mpiasa madinika. Telo taona teo zany zay tsisy délégué ezaka resaka tamin'ny RH ihany zay fa ny RH anteny hoe manaovanareo taratasy dia ny teny zay nge tsisy délégué ataovany taratasy ozy izy dia anao taratasy any zay moa satria anara-dalàna zay fa zay kosa tsy anaiky ny hoe misy chômage technique dia misy mbola miasa fa maninona natao an'izany kosa ireo mpiasa ireo efa mifampiresaka hoe tsy maninona fa zay ao aloha dia ifampizarana raha hoe tena zay fa aiza kosa dia misy ve zany sasany hoa misy mihinana dia misy tsy mihinana ve nefa zasy izy zao mitovy samy mpiasa ihany mananjanaka manambady izy manambady mananjanaka zany ve dia mba ety kosa tsisy fampilezana mialoha. Manoloana izany mitaky ny fialan'ny Italie Générale ireo mpiasa mitokona tazana tao an-toerana ny Italie Générale saingy tsy nety nandray mpanao gazety ary nambarany fa tsy manakambara ny tenany hatreto efa nandalo fotoan-tsarotra ity trano fandraisam-bahiny ity saingy natamin'ny fiparitana ivalan'aretina Covid-19 azy mbola nahavita nandony atsasaky ny karaman'ireo mpiasa ny orinasa ho hiatrany ireo mpiasa. Le zany tsy géreny zareo hoe hatramin'izao le chômage fa eo zany anao dia any hatramo fotsiny any zay le izy miandry appel zany na amin'ny herintaona zay dia iandry appel eto. Fantatra iny na firy volana tsy mbola fantatra izay fa hoe mandeha chômage technique hoe antsoina dia zay département makary zay olona miasa eo zany hanao ny asa rehetrarehetra io ny sokazina mpiasa zany département rehetrarehetra voakasikin'izay daholo. Fa misy ma département dia ao misy lohany ao
fa le lohany mety tsy voakasika an'izay fahafantarana anazy fa zahay madinika no mandeha androany nareo mandeha chômage technique tonga dia mandeha manomboka rapide tsisy fampiomanana ara-tsaina le so milatsaka hoe androany mivory dia zao mandeha chômage technique tsisy fiomanana ara-tsaina zany le izy horoina foana izahay efa ela zahay ny hororona nampitahorona mbola nandevitra foana mpiasa ka androany kosa fa tonga mitapony dia zay mahatonga anay mivoaka sy mbola mivoaka ohatra zao mpiasa efa tena maharary anay matoa hay mivoaka aty fa mangataka izahay zany solution hafa akoatra ny chômage technique tsy maintsy nanao ny asa rehetra ny 5 isanjaton'ireo mpiasa kasainy tale jeneraly ho tazomina raha ny vaovao hatrany izany hoe raha mpahandro sakafo dia sady manasa lovia no mandroso sakafo mbola tsy nivoaka hatreto ny lisitra ireo ho tazomina sy ireo alefa chômage technique raha ny fanazavana hatrany manome 27 ora ny tale jeneraly ireo mpiasa amahana ny olana araka ny fahalalànay dia misy actionnaire majoritaire zany zay groupe Frezy dia ny fanjakana ihany koa araka ny fahalalànay sy ny natoranay dia manao matsoavy zay any amin'ny ministèren'ny tourisme satria Carleton zany raha tsika malala fa misehatra ny tourisme zany sehatra lehibe zany mba jereo manokana ny kahan'ity hôtel ity fa mijaly tompoko ny mpiasa ato amin'ny hôtel Carleton tsy resaka akoatra ny karama zay fa ny tony vaovao fisondrotana nandrasana chômage technique nodradradratraina amin'ny mpiasa mampalahelo zany tsisy zava-patatray tsy nisy fiomanana tsy misy ninina ka manao atsoavy zay ho anareo mpitondra fanjakana indrindra fa ho anareo amin'ny ministèren'ny tourisme manrafitry ny fanavozana zay misy amin'izao fotoana izao jereo tompoko le mpiasa fa tena marary ny mpiasan'ny Carleton tena marary mihitsy ny sosialy ny karama rehetrarehetra tena marary raha tsy aivina ny sanitrano fandraisam-bahiny goavana sy reharehan'i Madagasikara sy ny sehatra ny fizahantany eto amintsika ny Carleton trano fandraisam-bahiny lehibe voalohany teto Madagasikara no tantanin'ny tambazotra iraisam-pirenena Summit Hotel and Resort ny Hotel Hilton notokana ny filotsiranana tamin'ny taona 1720 izay lasa Carleton manana kitana 10 ny taona 7 ny orinasa Henri Fraise et Fils no manana andreny volabe indrindra ao 7 isanjato raha 3 isanjato kosa ny an'ny fanjakana malagasy tamin'ny fitoam-pitondrany amiral Lidera Tsiraka ny Société Malagasy des Hôtelleries na ny SMH no nitantana ny anjaran'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoan'izao mbola ny orinasa Henri Fraise et Fils no fantatra fa manana anjara lehibe indrindra na actionnaire majoritaire ao amin'ny Carleton saingy tsy voaprofitsony kosa ny ampahany amin'ny anjaran'ny fanjakana malagasy. Izany amin'iny fa lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy afabela fa mahazo fandrahonana avy amin'ilay manamboninahitra nanao herisetra tamin'ilay mpivarotra eny amin'ny Omisoavinandrinina raha ny fanazavana sy ny fitarainana tsy voa indray mandeha fa efa misy tranga tahaka izao niantra tamin'ny tany aloha tsy misy antony mazava hatreto ny tena anenjehana io anenjehana io manamboninahitra io ireo mpivarotra raha ny vaovao nametraka fitoriana manoloana izany ny tompony tsena ary niantso ny fandraisana andraikitry ny mpitondra mahefa amin'ity raharaha ity fanadihadina eo amin'ny sary sindratsary ny tahiriny aina ny 20 desambra lasa teo no tranga faharoa ny aina ny mpivarotra iray teto amin'ny Omisoavinandrina ny herisetra nataona manamboninahitra iray tonga tao amin'ny tsenany ny andiana miaramila niaraka tamin'ilay manamboninahitra izay nanao herisetra taminy raha ny fanazavany nisy ny fandrahonana tamin'ny basy nandritra io fotoana io ka nirendoza tamin'izany ilay mpivarotra satria tafatsoka tonga teto izy ny aliny 29 desambra amin'ny 7 ora sasany izay nilaza fa tokony ho tonga eny amin'ny doléance za amin'ny 7 ora amin'ny 7 maraina dia voaray ho matsiany ramosiana miaramila anankiray dia niverina teny aminy izy teto ampita teto voana iny feoko izy dia mivoaka sady nidariko nanao hoe tsy fantatra elanga fa efa eto Madagasikara mbola samy vakoka ihany ianao fantako aho zany tompoko zay angamba ny antony etombohan'ny adiny nanao mifanaovany teto avy eo izy tonga dia nanapotika sady saika hitifitra indro moa fa nitsoka zay no nahatonga ny tenako tsy manty teto tena tsy mahafantatra na inona hoe inona ny antony fa mpiasa direktera tato izy zany
no ny mandrahoana foana isaky nyzay mamo. Nilaza ny tompontseny fa tsy mahafantatra mazava ny tena antony anaovana herisitra aminy sy ny fianakaviany. Lasa miaina ao anaty ororo tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao. Mbola mitohy hatramin'izao ihany koa mantsy ny fandrahonana miatra amin'izy ireo ka tsy maintsy nirosona ny fametrahana fitoriana. Tsy mahafantatra akory aho na inona ny aminoany ahy sy anangana fahavalo ny fianakaviana iray manontolo. Mariana eto fa efa indroa izao no nidariko sy ny fanapotehana ny etam-barotra maro teto amin'ity toerana ity. Ary mahagaga rehefa tsy tompony tenany foana izy vao tonga mamotika sy midariko eto. Menao natepitepy sy ahelana andava ny fianakaviany, indrindra ny tenako no ny zava-dratsy vita ny manam-boninahitra teto io. Tsy tanana andrangotra, tsy tongotra hitsipaka ny any menakavy, ko mangataka sy miandrandra ny fitsarana andray ny andraikiny izahay tompoko. Mahatsiaro ny tsindry azo lena, atody miady amam-bato izahay tompoko, satria mirehare io manam-boninahitra io fa azy ny hery, azy ny basy, azo koa ny fanjakana. 20 taona no nivarotany ireto fianakaviany ireto teto amin'ity toerana ity. Indro miataony izao no tonga tety an-toerana nampiasa herisetra tahaka izao ity manam-boninahitra. Efa nanantika ny 20 tapitrisa ariary latsaka kely ny tombabity tamin'ny fampitehana tamin'ny tranga teo aloha ny ampy ireo entana very. Mbola tsy nisy fifampiresahana teo amin'ny rotondo raha ny fanamafisana, asaingany ampelantanana ireo manampahefana ny raharaha. Mbola tsy nisy ihany koa ny fanazavana no mely manam-boninahitra taoriny ireny tranga ireny. Andrasana ny toiny. Fa tsy atao amin'ny teny fotsiny ny fijoroana sy fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena fa mitaky asa sy andraikitra avy amin'ny tsirairay. Antom-pijoroany vovonany tanora ho an'ny fanovana sy fanorenana na ny VTFF izany ankoatra ny fotokevitra ijoroana iaro ny tolona teny Ankianja. Nasehon'izy ireo tamin'ny alalan'ny asa sosialy izany tamin'ity androany ity tamin'ny fizarana fanampina ho an'ireo akany fitezana zaza etsy Faravohitra. Ankoatra ireo kojakoja sy sakafo raisin'ny vovonana antanana ihany koa ny saram-pianaran'ireo ankizy anao fanadinam-panjakana amin'ny ity taona ity. Fanadihadiana nataony Andro Miaratina eo amin'ny sarin-dratsary ny tahiriny ainy. Nandray anjara feno sy mavitrika tamin'ny tolona teny Ankianja nametrahana izao fitondrana mijoro izao ny VTFF vovonany tanora ho fanovana sy fanorenana. Vovonana manana fotokevitra ijoroana sy imasoana eto amin'ny firenena. Tsy teny feteny fotsiny ny fanovana fa mitaky andraikitra sy asa mivaingana. Anisany vaindohan-draran'izy ireo ny fiaina manokana ny ara-tsosialin'ny mponina ka nanomaizan'ny fanampiana ho any akany fitaizana zazavavy etsy Faravohitra. Manana andravitra maro mifandraika amin'ny fanovana sy fanorenana indrindra mifototra amin'ny tanora ny vovonana. Miara-miasa amin'ny fanjakana ankehitriny fa kosa mametraka balizy raha ny fanazavana. Fotokevitra tena ijoroana izany dia hoe mijoro zahay ho balizy ny fitondrana mijoro sy mijoro ihany koa zahay hiaro ny tolona izay ny matematesanay tena Ankianja. Izay ny tena hoe fotokevitrinay zany hoe balizy zahay ary mijoro miaro ny tolona izay nataonay tena Ankianja. Matanoranay manana projet, manana plan d'action maromaro zay efa voaomana izahay mifandraika amin'ny fanovana sy fanarenana an'ity firenena ity. Indrindra mifototra amin'ny tanora sombony zao zavatra nentinay atao amin'ny akany izao fanampiana ny tanora indrindra ny tanora mania zay tsy hojerenay tsy ataony ambany zavatra mihitsy. Aseho amin'ny alalan'ny asa ny ezaka atao. Ankoatra ny fanampiana ra-tsakafo toy ny vary, menaka ary vatomamy, raisy ny vovonany tanora ho fanovana sy fanorenana na ny VTFF ny saram-pianaran'ireo ankizy aka ny fanadina mpanjakana ao amin'ny akany avoko mba nampiana azy ireo amin'ny titom-pianarana ity. Dia tonga teto amin'ny akany Faravohitra zahay nanatitra ny reto fanomezana vitsivitsy reto omena amin'ny anjarany reto zaza reto zany. Nandray ihany koa zahay ao anatin'ny VTFF fanapahan-kevitra ny fandraisana antanana ny saram-pianarana ny ankizy vitsivitsy izay eto amin'ny ity ankano ity zany raisina antanana ny saram-pianarana ny écolage zany ny classe d'examen eto. Mitaiza zazavavy ny ankanavoko ary misy 520 izy ireo amin'izao. Manodidina ny 520 isan-jato ny fahombiazana amin'ny fanarenany ireo tanora taizaina ao an-toerana raha nambarana Italien ny tompon'andraikitra. Misedra olana goavana ara-potitra-avitrasa nefa izy ireo ankehitriny ka iantsony ny malala-tanana izay afaka manampy azy ireo. Efa antitra tsy nisy fanavaozana na fikitiana ny trano ka iny iteradoza raha tsy misy fanamboarana hoy ny fanazavana.
mangataka sy manao antso avy izahay ho an'ny fanampina izay mety ho hitanareo fa mety hanampinanay amin'ny infrastructure izay hitany fahasimbany eto amin'ny akany Voky Faravohitra. Raha sanatrika tena hoe isy izay faharodanana izay dia tsy ahita tombontsoa reto ankizy zay beazina sy tezaina ary ahitsy ato amin'ny akany reto zany fa azo lazaina hoe raha misy izay firodanana izay dia mety hoe hikatona tanteraka. Miara-miasa amin'ny ministera ny fitsarana ny akany ary taratasy avy amin'ny fitsarana no fahazondalana mandray ankizy tazaina ao amin'ny ity akany fandarenana ity. Tsy mijano eo ny fitaizana fa mitohy atry amin'ny fiarahamonina ny fanaramaso. Atiny ato dia manao suivi ato anatiny. Dia ny ankizy zany alefanay mody rehefa hitanay fa hoe naomba mifanarenana anazy, efa hitanay hoe niova ny ankizy, niova tanteraka. Dia amin'iny fotoana iny izay no miresaka amin'ny ray aman-dreny hoe efa tsara ny iverenan'ity zaza ity eny anivinareo ray aman-dreny dia manao ny fangatahana ny ray aman-dreny eny amin'ny tribonaly. Dia rehefa hita sy voamarin'ny mpitsara zaza tsampitaona izay fahombiazana izay dia mamena ny zaza ny mpitsara hoe alefa mody ilay zaza. Evezina raka izany fa afaka ary anala fahasahiranana ireo ankizika mody beazina ao an-toerana ny fanampina netiny VTFF androany. Miresaka avy amin'ny ivelany voatazona amin'ny toerana mahafiloam-pirenena ny Centre Afrika Azy i Toedera taoriny ny fifidiana filoam-pirenena izay natao ny 7 ny volana Desambra 2024 lasa teo. Ity no fepitona fanoteliny ny tondrany itantanana ny Repoblika ho an'ny Centre Afrika. Ny Antsipriana izay. Nandresy tamin'ny fiodiana voalohany tamin'ireo mpifanenana 7 taminy i Faustin Archange Touadéra. Nahazo ny sambato ambony indrindra 7.5 ny vato manakery i Touadéra araka ny vokatra vonjomaika navoaka ny aliny 5 hatramin'ny 9 janoary 2024 taoriny fa ny sambato manerana ny firenena. Araka ny fanazavan'ny manam-pahefana misahana ny fifidianana dia nilamina tamin'ny ankapobeny ny fisotro ny fifidianana dia nisy aza ny fanamby ara-pitaovana sy ara-pilaminana tany amin'ny faritra sasany. Notsindrin'ny Touadéra manokana ny mahazava-dehibe ny fifandraisana iraisam-pirenena sy amin'ny olo-pirenena rehetra ary mivondrona amin'ny tampiadiana. Nilaza ihany koa ny tenany fa vonona ifanometanana anorenana ny firenena ary ampiverina indray ny fandriam-pahalemana anoho ny politika miaraka amin'ireo mpiarabelona izay maniry izany. Heverina ho kandida mitondra fitoniana i Touadéra izay nanasongadina ny fandrosoana azo tsapahitanana eo amin'ny fiarovana ny foto-drafitrasa antanan-dehibe ary ny asa ho an'ny vahoaka. Vaovao ny fanatanjahantena ny farana ny dingan'ny ampavalon-dalana tamin'ny kanina 2024 sy 2025 ka fantatra ankehitriny ireo ekipa valo tafakatra amin'ny ampaefadalana. Naneo ery sy favononana avokoa ireo ekipa ary hiditra amin'ny dingana tena mafana ny fifantsanana manomboka eto mbola vonina iado any tapakila amin'ny manasadalana ireo ekipa sy satavela. Ny Antsipriana izay vaovao izay. Niditra tamin'ny dingana mafana ny fiadiana no tompon-dakany Afrika tao aorian'ny faranany dingany ampavalon-dalana tamin'ny kanina 2024 sy 2025. Fantatra mazava ankehitriny ireo ekipa valo hiatrika any ampaefadalana. Nampiseho ny mahatompon-daka azy i Senegal izay nandresy an'i Soudan tamin'ny isa 3-0. Lalao tena enzana kosa noho ny fanadrinan'ny Mali sy Tunisie na dia nahazo karatra mena izay Mali dia mbola navita nitazona ny isa 2-0 hatramin'ny farany. Teo anoloan'ny mpanohana azy dia nanamarina ny maha ekipa matanjaka azy i Maroc rehefa nandresy an'i Tanzania tamin'ny isa 1-0. Nandresy ihany koa i Cameroun izay nifanandrina tamin'ny Afrika Atsimo tamin'ny isa 2-0. Nila fanalavam-potoana i Egypte vao navita nandresy an'i Benin ka nahafahany nandresy tamin'ny isa 3-0 ary nahazony toerana amin'ny ampaefadalana. Tsy nisy adihevitra kosa ny fandresen'i Nigeria izay namely mafy amin'ny Mozambique tamin'ny isa 4-0. Lalao saribahana ihany koa noho ny fanandrinan'ny Algérie sy RDC samy tsy nitokona nandritra ny 90 minitra saingy tamin'ny fanalavam-potoana dia nahita vahaolana ny Algérie ka nandresy tamin'ny isa 1-0. Farany naneo seho mendrika amin'ny mahatompon-daka azy i Côte d'Ivoire izay nandresy amin'ny Burkina Faso tamin'ny isa mavesatra 3-0 ka nahazony mivantana ny tapakila hiatrika ny dingana manaraka. Araka izany, rehefa vita ny ampavalon-dalana dia ireto avy ny fifanandrinana amin'ny ampaefadalana. Mali eo amin'ny Senegal, Cameroun sy Maroc, Nigeria hikatroka amin'ny Algérie, Egypte hifanandrina amin'ny Côte d'Ivoire. Dingana izay heverina fa ho tena mafana sy feno ady no miandry ireto ekipa ireto satria samy efa manapirofo ny heriny avokoa ireo ekipa ireo ary samy mikendry ny fandresena.
ndao rahantsika kosa indray ireo tranga afakely maneran-tany. Karazan-gidro mipetraka amin'ny hazo ao amin'ny nosy Bornéo ny nazika fantatra amin'ny anarana siantifika hoe Nazalis larvatus. Karazan-gidro mipetraka amin'ny hazo ao amin'ny nosy Bornéo ny nazika fantatra amin'ny anarana siantifika hoe Nazalis larvatus. Solontenan'ny karazana Nazalis tokana amin'izao fotoana izao ny nazika satria efa lany tamingana any amin'ny faritra hafa. Malaza amin'ny orona lava sy mibontsina izay manome azy endrika manokana tsy mitovy amin'ny gidro hafa ny nazika. Ny lahy dia 9 hatramin'ny 7 cm ny halavan'ny vatany, milanja eo amin'ny 20 kg eo. Ny vavy kosa dia 10 hatramin'ny 14 cm ny halavan'ny vatany ary milanja eo amin'ny 9 kg eo. Ho an'ny nazika lahy, ampiasaina amin'ny fifampiresahana toy ny fanairana ny vavy sy ny fampitahorana ny lahy hafa ny orona lava sy mibontsina. Mavo ny volony, mena ary volon-tsokola ary ny kibony sy ny sandriny dia mavokely mazava. Gidro mipetraka amin'ny hazo ary mahay milomano tsara ny nazika, toetra tsy fahita amin'ny ankamaroan'ny gidro izany. Mihinana raviny, voninkazo ary zava-maniry ny nazika ary tia mipetraka amin'ny alamando akaikin'ny renirano na lemaka amoron-dranomasina. Rehefa milomano ny nazika dia mampita renirano sy lemaka ka mitady sakafo. Ny fotoana fitondran'ny vavoaka dia manodidina ny 15 andro. Mijanona akaikin'ny reniny mandritra ny volana maro mba hianatra ilomano sy hihinana ravina ny zanany. Lavaka lehibe ao an-dranomasina eo amoron'ny Bilez ny Great Blue Hole izay eo afovoan'ny Lighthouse Reef. Nosy kely iray 70 km miala ny tanàna Bilez City, boribory endrika 8.7 metatra ny sakany ary 420 metatra ny alalany lavaka. Dingana maro tamin'ny vanim-potoana faha-4 tamin'ny tantara ara-jeolojika izay nahaberan'ny mandry ny tany sy ny ranomasina ny nifronany. Rehefa nanomboka niakatra ny ranomasina dia nivatravatra tao anatin'ny rano ny lavabato. Anisan'ny Bilez Barrier Reef Reserve System, rafitra lehibe misy nosy aran-dranomasina voaaro ary voasoratra ao anatin'ny lisitry ny harena maneran-tany eo anivon'ny UNESCO. Tapitra ny fampahalalam-baovao-tsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorina hatrany ireo namanam-panao gazety sy ny teknisianina nafahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao. Ny tenako mametraka ny soavatsara veloma tompoko.